Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ny fampatsahivantsika amin'ity androany ity dia mahakasika ilay hadis ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam rehefa niteny izy manao hoe man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Nizaniza aminareo mahavita manampy sy manasoa ny rahalany ny mpifanolobodirindrina aminy, ny mpiarabelona aminy, ny manodidina azy, dia aoka izy hanampy sy hanasoa an'izany olona izany. Satria ny fanampinao sy ny fanasoavanao ny manodidina no mariky ny finoana lalipaka ao am-ponao. Ndaontsika hiaraka amin'ity tantara anankiray ity. Nisy lehilahy anankiray niditra tao amin'ny toerana fivarotana ireo voankazo. Ka nanontany izy hoe ohatrinona ny iray kilao amin'io akondro io. Namaly ilay mpivarotra hoe 2,000 ariary no iray kilao. Afaka fotoana fohy taorian'izany dia nisy ihany koa vehivavy niditra tao amin'ny toerana izay fivarotana io ka nanontany hoe ohatrinona ny iray kilao. Dia namaly ilay mpivarotra hoe 1,000 ariary ny iray kilao. Rehefa naheno an'izany ilay nanontany voalohany dia tezitra mafy saika hitabataba satria nahatsapa-tena fa nambakaina izy tamin'io fotoana io. Saingy ilay mpivarotra kosa ny angavy azy mafy hoe aoka anao mba hangina sy aharitra kely mandra-pivoahan'ity vehivavy ity amin'ity toerana ity dia rehefa aveo azavaiko aminao inona no nampiavaka ny prix na ny vidiny izany voankazo zany taminareo roa. Rehefa lasa iny vehivavy iny dia niteny ny mpivarotra iny hoe iny vehivavy iny ozy izy dia fantatro ary tena fantatro ny toe-tsainy. Iny vehivavy iny dia efa mativady ary mananjanaka 4 mianadahy kamboty avokoa izany zanany zany. Saingy iny vehivavy iny raha toloranao vola na fanampiana dia tsy manaiky fa mila ny herim-pony no isakafoanany sy isakafoanany ireo zanany. Ka tsy nahita hevitra aho isan'andro amin'ny fanampiana izany vehivavy izany raha tsy amin'ny alala fampianako ny vidiny izany voankazo zany. Zay no fomba hitako mendrika mba hanampiana an'izany vehivavy izany. Rehefa naheno an'izany iny lehilahy iny dia latsa-dranomaso ary nalahelo mafy ka nametraka vola ihany koa amin'ny mpivarotra iny hoe ty vola ty apetrako eo aminao, raha sendra mandalo izy dia ampio amin'ny fomba fanampinao azy isan'andro. Izany tantara zany dia misy lesona lehibe eo amin'ny fiainantsika. Zany hoe misy ampahan'ny olona tahaka ny vehivavy iny na dia sahirana lava na dia mahanitra fa tsy manaiky mandeha mangataka fa miasa mafy izy mba hampinanany ny tenany sy ny zanany eo amin'ny fiainany. Lesona lehibe izany. Faharoa ihany koa, raha ohatra ka anao te hanampy olona dia ny tsaratsara amin'ny fomba izay hoe tsy takatrany no hanampinao azy. Satria raha hita hoe manampy mivantana anao indraindray mahamenatra ny olona ihany ampiana lava. Fa raha ohatra ka mahita fomba anao hanampinao ny olona mba tsy takatrany izany fanampinao azy zany, na takatrany fa tsy mahamenatra azy ny fomba hanampinao azy, dia izay no tena tsara indrindra. Ary tadidio fa isaka anao manampy ny olona anankiray dia mitombo avoeny ny vola eo am-pelantananao. Ny fanananao dia tsy maintsy mitombo. Ary efa voalaza ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe tsy misy andro no izy mihena ny fananana namoanany zany sadaka izay nanampinao ny mpiray vodirindrina sy ny mpiray firenena aminao izany. Noho izany ankehitriny atsika miamafy ny fiainana ary tonga amin'ny fotoana izay fampidirana ireo mpianatra eto Madagasikara. Ka nizaniza amintsika mahita namany sahirana eo akaikiny, ny mpifanolobodirindrina aminy, ny zazakamboty, vehivavy manantena na olona mahanitra manodidina azy, raha vitanao manampy azy ireo amin'ny alalan'ny fanomezana vola kely, fividianana
fitaovam-pianarana sy ny droit inscription sy ny tariny dia ataovy izany fa mbola lehibe ny fahasoavana azonao eo anatrehan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ny teny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao hoe wallahu fi auni al-abd ma kana al-abdu fi auni akhi. Ary tompo Allah subhanahu wa ta'ala manampy lalandava ny mpanompo anankiray raha sendraka nanampy ny olo-kafa izy teo amin'ny fiainany. Ka raha tianao hanampiny Allah anao eo amin'ny fiainanao, raha tianao hampitombony Allah ny fanananao, dia ampio olona anankiray, indrindra ny olona tsy fantatrao, dia ampio fa zany dia ampiova ny fiainanao eto ambony tany.